Ny tsy fampiny asa no isan'ny tena mitarika ny asan-dalo any nambaran'ny filohan'ny komisiona misahana ny fandriam-pahalemana eo anivon'ny antenimieram-pirenena. Manoloana ny fisian'ny kotro tonga sainany amin'ny faritra Anosy dia nilaza ity solombavamboaka ity fa ilaina ny fanomezana asa-ponina tsy ahatongavan'izy ireo hiverin-dalana ho talo indray. Digana manaraka moa efa misy ny karazana hoe fanampiana ataon'ny gouvernement dahalo laforo eo karazana hoe fanomezana masomboly fanamboarana ny barazy eo koa ny resaka himoa mba hijerenandreo olona reo zany fa tena ataontsika hoe lavitrezaka zany izay ny tena zava-dehibe satria reo olona reo dia karazana hoe mijaly tsy misy atao any ka jerena hoe inona ny tokony atao zany hoe le mesure d'accompagnement zany tena zava-dehibe am'ireo olona reo ka efa mijery an'izay ny fanjakana am'izao fotoana zao zay raha teo nisy parlement maromaro nandeha tany niresaka tamin'ireo olona reo ary efa nampitaina tany gouvernement hoe inona ny tokony atao mba hahafahan'ny olona reo miaina tsy hivadika na tsy hiverina am'le asa ratsy nataony taloha. Amintsika miteny zao aloha dia mba azo lazaina hoe milamina ary mba miaina zany ny olona. Teo taloha teo matory any anaty ala mandosy trano fa matahotra dahalo zao mba fa matory an-trano ny olona ary mba milamina zany satria zava-dehibe natao hoe tsy misy moa miteny hoe cinéma reny fa tena tsy cinéma io fa tena dahalo mihitsy ireo novafo reo. Kanampitiko ihany an'le ezaka ataon'ny fitondram-panjakana koa le fanamboarana karapanondro an'ireo olona reo dia fijerena ihany koa n'ireny basy ny ankamaroana basim-borona hoe jerena ny taratasiny ara-dalàna na tsy ara-dalàna izay zany le ezaka rehetra atao mba mampandry fahalemana eny atsimo.